Ankalana. Nosoratany Rakotoary Malala Toky Maminyaina na Natiorako FT. Ho velominy Vanitsosy Anjariliva Miaraka amin'ny Lemec, Tahina Nantenaina ary Mihaja. Tovorazana mamonjy nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Andro faefatra. Tery tsy maintsy mandeha tongotra izany manomboka eto Fiadanamanga. Hatreto ihany no vita amin'ny vola kely samborina tany amin'ny dadabeazona. Soa azy izy mba nanome fa manodidina vao mahatazana anao dia efa hita soritra eny amin'ny endriny fieritreretany hoe angataka indray le iny. Dadabeazona vatsy isa mba azo hitarainana. Angonina izany ny herim-batana fa hatrany arivo dia tongotra ity. Masoko ary ve ny mandrorosa? Tena hikatsy mihitsy mitazako ny ampitarabe iny. Hanapoka andray ngamba zao ny fikaniny malalako iny. Nefa tsy fantany fa efa hitako izy io. Andray sady dodiny ery izy zany a. Io namtiny kosa moko. Andraso rangahy ipita hoeny aho dia tapenako avy aty aoriana ny masony amin'izy mivikiviky mandeha mafio. Ary andraso amin'izay anovako azy. Iza io? Fa iza manampana masoko izany? Akamatatra kely hoe? Iza ro e? Fa iza ho azy zao? Nefa zaho ony dia tsy fantany. Oe, fa tondroanao fa ahoana? Mbola tsemby be ngano masonao ilay notapenako teo. Ianao ihany ange ny tia hampianatrahana an'izany e? Fa iza ary ity vehivavy miadaladala amiko ity andalana ity. Mahatsiravina sady malatraiky fotoana ety fotsiny ka. Mody tsy malahelo andray zao. Nefa ny aboany efa bitaka mahita. Enjana aloha ianao raha anao sinema e. Izany eritrrehetra hoe tena nanadino ahy ianao. Fa mbola tsy ao tsara ve laha-ty rikajy a. Zaty Zarenty olo tianao. Tsongoko hoe lafa mody adalo eo a. Zay vao mazava amiko. Tena mety sy mpankajy angamba izao ity vehivavy ity. Mety afaka mampia amin'ny ampahany izy androany fa aleo midina amin'ny taplo. Andrasako ihany izay ho tesitra va e. Izy dia faly foana. Fa naninona zao tsy niraisina mihitsy na ny antsoko na ny mesazy nalefako ka. Tena very angeky ilay telefonako iny e. Lasa mipangaro postasy andoha vata amin'ilay zavona nalanify indray andro izay e. Nga elana nalanify ihany? Ie, nalako fa mampitsara be ilay izy. Ity laingabe ako marana mafy. Mba ratsy saina kosa mipangaro posy izany ka. Telefonina kely iny ve dia nalaina indray. Andrasy fa hividianako e lahy. Fa zao aloha e. Tena makabe io. Misy zavatra tsy maintsy iakarako zao atoandro zao ny avily. Tena loza koa angefa. Mesinina malala. Lazao. Tsy hita koa izay nolatsahan'ilay vola saika ataoko sarandalana e. Dia zay zao saika andehanako tongotra hitanao io. Izany tsy ho aty amiko mihitsy ny direksion an'lahy teo iny e. Tsy mirarahana mihitsy hoe le zela. Tena zavatra important be miankina manaina kile izy a. Fa raha mba manana londry dia mba hampindramoany ataoko frais. Dia averiko ny indrindra rehefa miona malaka sika. Andao ary araka raha izany e. Ka tsy mety izany fa zange mety ho rapitso mihitsy fa tafaverina mody. Aleo fa rapitso hariva amin'ny rotsika miresaka dia ho avy aty a. Tena marina? Eno, fa mba hampindramana izay sarandalana izay aloha
raha ohatra hoe manana rehefa tena tratrany tsy azandrarana. Ay, raso ary. Dia ary 50,000 iny ampy. Sao dia mba be loatra kosa. Isy, dia raha pitsariva zany dia tandremo sao dia mamitaka anah eo ah. Eny amin'ilay toerana mahazatra. Aiza moa? Ialako zany. Fa iry amin'ilay dobo akaiky ny rond-point io fa aiza indray raha firesana hatramin'izay e. Tsongo na fadalain'ireo mba manatsafa fotsiny ankizy hafandriko. Enjana ihany ty lainga beako vetivety io tika. Na saran-dalana kiarana eny aloha dia izay ny zava-dehibe. Ny ankoatr'izay indray azo alamina mian-dalana. Nga ela tsy hoe maika andraika. Oe tokoa. Dia tokoa fa rahampitso zany a. Dia tsy asiana biso akory ve lesy. Ndriko. Ao ary. Zay. Papa indry dia rahampitso a. Baela. Lasa ny ova be zany kiajo marina. Lasa tsotra besibesangiko zany. Raha pitson'izay iona indray. Toa tsy ho andriko ery izy zany ka. Sambatsambatra ery anahitany le malalako indray. Tialoko izay nialana teo marina fa tena efa sako diafatra mihitsy na ny vavako aza mamazy resany. Renty. Rento ny anarany. Dia tena hoe rento marina misado fiaingony ka. Tia misy fiara fa aleo sakalana dia andeha sao dia mba misy irika ahafahako mahita le silako adarakeliko iny ihany. Ty zava-doza mamoetra vitako e. Angamba misy azy sy ny tebotebo ny kiady any mipenipenina noho ny tsy fahitana. Voatery nandanga taminy aho hoe niakatra nakany arivo ny lalako satria raha fantany hoe nandeha tongotra ny anatsimo tatia dia tsy maintsy ho tratrany ihany ary ataony amin'ny fomba rehetra zany. Tsy dia hijanona ny an-tanàna tsony nefa satria fantatra tsara ny zavatra iandry aho. Tsy sangy amiko mihitsy mantsy le monsieur Steve Andosy iny. Aleoko misitaka lavitra mihitsy aloha fa antaona ny volana tsy maintsy mbola iona amin'ilay silako ahy. Ambobalala ho n'ity tanàna misy aty io izy ilay ankizy kely nanontaniako tamin'ny atoandro teo. Voatery aty anaty ala aty aloha zany manala ny alina mandrapako. Safidy le tsy nilaraka azy ka ireto ah. Oaility fa ino zany kotabasikilo luka be manerana nyretsy tanàna ambany retsy zany. Tena misy mpamalatromo zany. Tonga ndalo ny tanàna le aza. Tena misavorita ka ny vahoaka ny fanjevy manenjika an'ireo dahalo. Tena manapoka basy le tsy vaniny zany dia tena nitakemotra ny fokon'olona. Aleo aloha mamitsaka tsara ato anatin'ity grihatra ty ato e. Mety ho taritin'ireo jolahireo aty anaty ala ty ny mpanaraty dia sosana trika ho hitany eto ah. Zay. Aleo mahery tsara ihany fa mitady ratsy izy zany e. Ato anatin'ity lalandrika manapaka midina ty aleo itsy lany atory fa sura hoe tsy isy ahita kosa ato e. Takon'ireo ravikesika sy bozaka be ireo matsy eto ambony. Zay. Lety maty ala mosoko. Fa izy zany e. Ianaka fity sarisary eto zany larikadiko. Mbola tsy fantatry ty vehivavy ty mihitsy zany hoe kiady ty miresaka amin'ity fa tsy kajy. Ity izy dia tena mankafy ery ny ndanetatratrako. Tsy avenina nefa fa ny vatoko no eto. Mba tsy handiso fanantenana azy no le nanampiany ao omaly.
Fa ny saiko sy ny foko dia velom-panontaniana foana hoe nakaiza ilay rahalahiko izay. Fa inona foana ho ato mampisento ny lahatirikajy a? Lasa niova be marina lafa tsy toy ny taloha. Mahaty afa-tsikaritra rentika ny fihetsiko manjombo. Fa ny vahoana koa ry koa zany. Tena marina e. Raha taloha zao tsika mba miaraka ohatran'izao a, dia tsy maintsy efa nisy ny famaliana indray teto na dia resaka tsy misy dikany aza. Asa tadidiny lava e zao ohatra hoe le naonantsika farany talohany androany. Lela misafoka be iny dia lasa andritina fotsiny nefa resaka tsisy dikany akory tamin'izay. Zany ho izy hoe taloha kiko. Manova olona ngeny minitra mivadika e. Fa so ihany fotsiny lofa niova lasa matotra be sy lasa tsotra be lahy e. Na zaza tsaroko hoe vao mainka lasa babolina tanteraka. Tena ny famaly zany tisika azy tamin'ny fiainana farany. Tena hitako tafalatsaka tanteraka amiko ilay tovovavy mamy. Nefa raha mba fantamo maso fa tsy ilay tena nanolorany fony nge tia manoloana azy ity. Sarotra tokoa aloha ny anavahany any amin'ny rahalahy. Satria na dia ny olona mpifanolo-potirinina azy hatramin'izao dia mbola tsy mahay manavaka anay hoe iza ny kiady dia iza ny kajy. Toa mahonena indray dia izy marina ka. Tsy afaka hivaky amin'ny marina nefa satria tsy ho zaka ny ratram-pony vokatra izany. Aleo mihitsy aloha andeha misoka. Variana be ngela zany e. Ka mianko any hafanana ondana ny rehetra tsy inona ka. Zany e. Satroka irery tiako raha mba isan'androtsika miaraka ohatran'izao foana. Saingy mbola samy mianatra moa dia tsy afo manoatra. Eny, tsy maintsy atao laharam-pahamehana aloha ny fianarana malala. Io ny andoko no avy. Io bandy io zany le mahafatifaty amin'ny kiala reny aty a. Tena bogoso kosa aloha zany bandy zany e. Ary ny lavitra raha ny bika manendrika rano sy faby. Kanefa ny vola ihany aloha zao no mantoky ny fihedanany ka tsy akitsiry bika sy endrika zany io. Am'lasolobiana sary amin'izao dia sary no entina noroana azy any faby. Zay tsy tsikariny mihitsy azy hoe tsy lavitra azy fa variana amin'ny fampiondakondana irery reto izy. Ampiana ray zay ampy tsara reto ka sady hita tsara koa ny endrik'ilay bandy. Ary andraso mena toby faby sady alefany amin'izao reto sary reto. Aleo koa somary misitaka eto amin'izay aloha ka. Mansoa aloha ao anaty fiara fa za misaridina be io fotsiny e. Misaotra. Manao any ianao? Salama fa sasatra miandro ny vavao entinao. Zany mino afa vavao tsara. Sainao tsy mainka ora fozako. Eny efa azo lazaina aloha e. Hitako rehefa nalefako Facebook taminao omaly le bandy miaraka amin'ilay zanako. Fa saingy ianao atao tsy en ligne mihitsy omaly dia izay no antony nakanesako aty mijery anaoko. Dia any zany le sary sa hita amin'ny telefonina kito ka. Ay, hita tsara ihany na dia somary efa hariva zary zareo ny miaraka. ao hoe mba asiako maso kely zany rafilahako diso adresy zany. Io reo mifampindakondana ohatrany tsy ho faty reo. Kay le ty za mipoziny a mampite ndraso aloha e. Fa misy inona? Tena tsy vavao amiko ty bandy zany a. Zany ve? Tena le bandy manana rarahany ny fitsaranao mihitsy le daly io. Tsy azoko. Fa nga olon-dratsy ve sanatria? Sanatiaviny zany fa zava-mariny. Sady mpanendaka io bandy mahafatifaty anjanakao io a no mbola bagarista mpanao be sandry araky ny tanànako. Marina hoe?
Za mihitsy miandraiky izany dosie rehetra momba an'ireo amin'ny fitsarana. Rangady ebabe ombady fotsy eo nitory an'ny adaly io satria hoe sady nanendaka ny zanany io bandy io nandrasana azy koa. Lasany tamin'izany ny telefônina. Loza indray izany marina. Saika nidibingo le zanako vavy. Bon, fahazamanahy ianao fa tsy avelatsika hidibingo izany ny zanakao mama. Tsy mahalala an'izany maître Fabien izany marina nga bandy sisa amin'ny fiainana io e. Ka dia atao ahoana izany izy io ka? Ny anjaranao aloha efa vita e. Ay. Ary indro mbola sikosetry ny 1 million anaovana ody avizanana fa tsara be le fiasanao. Tie raiso. So dia raiso fa aza misalasala fa nareo ve tsy kristianina ohatranay e. Dia fa zavatra omenjanako izao ka mbola mampikay ihany. Misaotra anao ariko. Dia efa nareo izany ny sisa? Efa vita ho any anjaranao. Efa azo lazaina hoe mazava ny lalana ahafahany trozako any aminao. Zany? Rehefa migadra tsiny io bandy io fa amin'ny volana ambony io ny fotoana itsarana azy dia la voix est libre. Fa mbola manavatra anao ihany tsy ampizaliana ny zanako rahatr'izay. Asa manary ianao rafozako ny rafozana aza ve tsy mijaly eto amiko dia ny vady indray ny hafiafy. Asako iza mahita. Fa mahazo mandeha amin'izay aloha ianao e. Somba mainka vidy matsirotsiro any an-tsena ianao. Numéro anao moa efa ty amiko dia miantso fotsiny ary efa misy ilananao. Ena re, sady mbola mahimaika mihitsy afa dia mamerina fisaorana anao foana ary. Tsy fisaorana rery mamako mbola ho avy fa mahasoava. Zay efa veloma mandra-piona ianao e. Nosoratany Rakotoary Malala Toky Maminiaina na Natiorako FT. Novelominy Vantsosy Anjariliva. Niaraka tamin'ny Lemec, Tahina Nantenaina ary Mihaja. Tovorazana mamonjy nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Mola itoy.